Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, lay tompon'izao rehetra zao. Tandremo ny toe-po rehefa manao asa soa. Izay indray ravana lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Misy tenin'Andriamanitra mahafinaritra any amin'ny Deutéronomie toko 5:10, andininy 7 ka hatramin'ny andininy 1:20. Satria dia misy fampirisianao, misy didy ao izay nomen'Andriamanitra ny Israely tamin'izany fotoana izany amin'ny hoe hieveran'izy ireo ny mahantra tamin'izany fotoana izany. Ampisamboro izy ny mahantra, omeo izay ilainy, ataovy zao. Dia avy eo rehefa tonga amin'ny andininy 7 dia nambarany manao hoe mitandrema fandrao isy hevi-dratsy ao am-ponao manao hoe atombotra ny taona 7 dia mitao-panafahana ary ho ratsy fijeriny raha alanao malahelo ianao ka tsy manome azy akory ianao ary hitaraina amin'i Jehovah hiampanganao izy ka dia ho fahotanao zany. Zany tenin'Andriamanitra zany dia manazava amintsika hoe le taona 7 moa tamin'izany fotoana izany dia tao-panafahana. Teo amin'ny Israely zany isaky ny tonga ny 7 taona dia misy an'io le hoe tao-panafahana io dia afaka daholo ny trosa na ny andevo aza dia afaka amin'io taona io. Tonga dia vita fotsiny tsotro zao zany rehefa totona amin'io taona io le izy. Dia misy olona zany, misy malahelo dia misambotra vola aminy dia mieritreritra izy manao hoe raha vao ampisamboriko ety efa akaiky ny taona 7 very ny volako dia lasa hoe za tsy hanome azy fa ho very ny volako. Dia izay nefa izy Andriamanitra tena hevi-dratsy. Tandremo izy ny toe-ponao. So dia misy manana zany eritreritra ratsy zany ka ratsy fijeriny raha lany dia manao hoe za tsy hanome fa very ny volako. Ary be dia be tsika manao an'izany ohatra misy olona misambotra amintsika zao, mahantra le olona, tena malahelo, sahirana le olona dia ozy tsika manao hoe tena matahotra so dia ho very ny volako. Dia izay fatahoranao ho very vola izay no mahatonga anao manidy ny tananao amin'ilay raha alanao. Ary izay le mambara amintsika manao hoe tandremo ny toe-ponao. Tandremo ny toe-ponao. Be dia be ny soratra masina manazava an'izany. Raha miresaka antsika zao ny tantaran'ny Kaina sy Abela any amin'ny Genesis toko 4 amin'ny andininy 4 dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra manao hoe ary Jehovah Andriamanitra nankasitraka any Abela mba amin'ny fanatiny. Zany hoe i Abela mihitsy aloha nankasitran'Andriamanitra voalohany, izay vao ny fanatiny. Le toe-po ny tena jerevan'Andriamanitra. Le toe-ponao tena jerevan'Andriamanitra. Ary misy tantara tena manazava an'izany voasoratra any amin'ny Luka toko 2:20. Satria tamin'io fotoana io Jesosy Kristy dia nijery le vehivavy izy, nanompo ny masony izy ka nahita mpanan-karena nandatsaka-rakitra tao amin'ny fanatazan-drakitra ozy izy, nahita mpitondra tena malelo anankiray koa izy, nandatsaka farantsakely roa teo izy. Dia hoy izy lazaiko aminareo marina tokoa fa io mpitondra tena malahelo io no efa nandatsaka be noho izy rehetra. Fa reo rehetra reo dia tamin'ny habeny fananana no nandatsahany tao amin'ny rakitra, fa izy kosa tamin'ny fahantrany no nandatsahany ny fivelomany rehetra izay nananany. Ny fanomezana ry havana, na fanomezana ho an'Andriamanitra io, na fanomezana ho an'olona io dia tadidio fa zava-dehibe lavitra mihoatra noho izay atolotrao ny toe-ponao. Ny toe-ponao aloha ny jerevan'Andriamanitra. Manahoana ny toe-ponao? Mandrotsaka ny ndrakitra iny, manome an'iny volionan'Andriamanitra ary manome an'iny zavatra iny amin'ny asa soa izay ataonao rehetrarehetra. Dia izay no mahatonga le tenin'Andriamanitra Deutéronomie teo manao hoe tandremo izy, tandremo ny fonao. Ka indraindray tokoa manko tsika tratra ny fakapanahy, ohatra an'ireto olona reto ny amin'ny hoe manao kajikajy sika, manao compte, manao calcul zany tsika ny amin'ny hoe ity olo ity zao raha omeko dia manahoana moa zany ny zavatra mety hitranga ny ariana, vitana an'izao ve izy sa ohatra zosotrao ve izy. Dia izay nefa efa hitan'Andriamanitra zany hoe ny antony hanomezanao zany ny dikan'izay dia misy intérêt tadiavinao ao, misy zavatra tadiavinao zany io zay ka lasa tsy fanampianan'le olona le izy amin'izay fotoana izay fa lasa fitadiavana tombontsoa. Dia amin'izay fotoana izay efa tsy fanampiana koa le izy. Na indraindray koa misy olona manome dia mandatsa, na misy koa olona manome dia miandry tambiny izy, mitady zavatra izy, na tena misy tadiaviny mihitsy ao. Ny akabetsahan'ny olona sasany zao rehefa manome izy dia asa ny vatonao ohatra ny tadiaviny. Misy mpanao politika sasany dia zany ny antony ataony rehefa mba manome izy dia ny antony ny fanomezana iny ny ahazahoany ny vatonao rehefa avy eo. Na koa hoe misy olona manome dia mitady voninahitra izy, mitady terasy izy, manao zavatra isan-karazany izy tambiny zay mba ahazahoany an'ilay izy zany. Ary zany natonga Jesosy teny manao hoe rehefa manao asa fianitrana aza manao tahaka ny petsara vela izy, mitsoka trompetra ozy izy, ampahafantariny etsero ny zavatra zay ataony fa izay ataon'ny tananao ankavia ozy izy aza atao fantatry ny tananao ankavanana. Dia misy olona tena manao asa fianitrana zao izy fa tena misy afetsifetsena ao ambadik'ilay izy. Be dia be zao misy zao ny firenena sasany izay manampy ny firenena mahantra.
kanefa rehefa manampy le fitantena mahantra izy a dia izao mody manome zavatra kely ao izy mody manamboatra lalana kely ao izy fa ny ao ambadika iny tsy fony daholo mihitsy ny arem-pirenena ao anatin'ny firenena io amin'izay fotoana zay mody fanampiana le izy fa ny toe-pony tena misy afetsifetsena mihitsy misy faharatsy mpanahy misy faharatsy toetra mihitsy ao anatin'le izy ka izany rehetrarehetra zany no tena ampitandreman'Andriamanitra amintsika le vehivavy mpitondra tena dia izao miavaka izy satria ny toe-pony zany tena hoe kely le volana taony farantsaroa fotsiny le izy kanefa ny fony zany dia tena hoe lehibe taminy zany iny zavatra zay satria ny fananany ray manontolo inona rotsany tao iny na dia kely aza le izy amin'ny fanisana maha olombelona lehibe le izy eo anatrehan'Andriamanitra satria lehibe le izy teo anatrehan'ilay vehivavy zay zany tadio zay ny atao hoe fanatitra lehibe eo anatrehan'Andriamanitra satria lehibe eo anatrehanao le izy rehefa sarobidy eo anatrehanao ny zavatra zay atolotrao a dia sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra le izy zany zay midikany rehefa manana hoe rehefa valeur aminao zany iny zavatra iny dia misy valeur amin'Andriamanitra iny fa rehefa zavatra tsy misy dikany aminao zavatra atolotrao dia tsy misy dikany amin'Andriamanitra koa iny zany zay midikany satria ny toe-ponao aloha ny jerevan'Andriamanitra zay vao ny fanatitra zay atolotrao ary eo ry havana no mahatonga antsika hoe mila mitandrintsika jerevy tsara fa Andriamanitra rehefa nanome antsika dia ny zanany no nomeny ary ny zanaka lahy itokana tsy nanana fa tsy io izy zany dia io zanan'ilay tokana io no nomeny antsika ny tsara indrindra mihitsy no nomen'Andriamanitra antsika rehefa nanome izy ary zany rehefa manao izy dia vita ny tsara ianao voatefiny tsara ianao ka dia nidikan'izany dia izao hoe itsika koa rehefa manome tsika dia sady manome ny tsara isika no manome izay tena hoe vokatry ny fotsika zany mahatonga ny tenin'Andriamanitra tena manao hoe aoka ozy izy nareo rehefa manao tsy hanao amin'ny alahelo na amina faneriterena fa izay manome amin'ny fifaliana no ankasitrahan'Andriamanitra miresaka asasoatsika kanefa dia izao hoe tandremo ny toe-ponao rehefa manao asasoanao zava-dehibe fa rehefa asasoa izy ataonao tena zava-dehibe fa indraindray lasa ny toe-pontsika ny manimba an'ilay izy ny toe-pontsika ny manimba an'izy aleo lavitra aza zavana tsy manao toy izay manao nefa tsy ankasitrahan'Andriamanitra kory ny zavatra zay ataonao fa rehefa tena manao ianao dia tadio zany rehetrarehetra zany manao hoe ataoko fotsiny ity tsy mila tambiny tsy mila sitraka tsy mila dera tsy mila zao fa zao Andriamanitra ny mahita an'ity le rainareo mangingina ozy izy mahita ny asa soa zay ataonareo dia izy no amaly azy dia aza mitaky le zavatra aman'olona indrindray manko tsika manao zavatra asa soa amin'olona ka dia davintsika hoe tokony hanao anahy zao izy zany zao tokony hanatanteraka amiko zavatra ohatr'izao izy zany zao Andriamanitra no amaly fitianao Andriamanitra no redevable aminao fa tsy ny olona iny Andriamanitra no amaly ianao araka ny fotoanany fa zao aza matahotra ianao indraindray aza le olona anaovanao asa soa mihitsy tsy mamaly fitianao misy zany fa aza kivy naketraka ny amin'izany fa tsy very mihitsy ny asa soa zay vitanao fa voasoratra ao an'Andriamanitra zany ary Andriamanitra dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ny fisasarana rehetra dia misy valiny avokoa Andriamanitra tsy mba tsy marina ozy izy ka nadino ny asa vitanareo dia tia ampaherentsika amin'tian'io ty hoe toy izy foana ny fanaovana asa soa fa tia ampitandrina antsika koa hoe jerevy tsara ny toe-ponao rehefa manao zany asa soa zany ary tsy ny asa soa ihany fa na dia ny fanatitra atao am-piangonana azy fananganana an'ireny tilikambo fananganana an'ireny zavatra samihafa fotodrafitraso amin'ny fiangonana ireny na fanaovana an'ireny lavanty samihafa reny dia mila hitandrema an'ireny driavana fa mora lavo ny toe-pontsika indraindray tsika dia mora tafalatsaka anatina frere ihany fieboebona fieveran-tena ho zavatra nefa dia izany zavatra kely zany no mahatonga le zavatra zay ataontsika ho toy ny zavatra tsy misy dikany iray eo anatrehan'Andriamanitra dia mila mitandrina tsika an'Andriamanitra reny ihany ny voninahitra amen.